namela takaitra maro tokoa ny fandalovana rivodoza ava tamin'ireo faritra maro nandalovany isan'izany indrindra ny teto andrenivohitra sy ny manodidina azy ao ny rano miakatra ao ny fiotsahan'ny tany manoloana izany indrindra dia nandray fepetrany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy mbola mianatra ny mpianatra hatramin'ny alarobia ho avy izao Jenny Maradanelina sy Mami Rasamuel. Amin'ny alakamisy izao faraka 10 volana janoary vao hiverina an-tsekoly hiatrika ny fidirana amin'ny 3 volana faharoa amin'ny taom-pianarana 17 sy 12 sy 12 ireo mpianatra amin'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra sy Atsindrano ary ny Zapy Alasora ho an'ny Avaradrano. Nohon'ny ny fiakaran-drano amin'ireo toerana rehetra saika eto an-drenivohitra sy ny mety ho fiotsahan'ny tany no nahatonga ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mampiantony ny fampianarana aloha nanomboka ny zoma teo ny toy tamin'ity androany ity ary amin'ny alakamisy vao hiverina an-dakilasy. Ho fiarovana an'ireo mpianatra no antony izany. Marina fa efa nisy ireo mpianatra namono eny tany Antanifotsy nentin-drano. Vaky ihany koa ny fefilon'ny soavy ny maraina io ka mbola hiteraka fiakaran'ny rano izany. Mahakasika ny fandaharam-pianarana kosa indray dia nanambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa hisy ny cours de rattrapage hanenjehana ireo programa mpampianarana. Raha nanambarany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana kosa indray dia nanambarany ministry ny fanabeazam-pirenena tany Akazobe androany fa ny fanarahana ny PSE no vahaolana hialana amin'ny fiatoton'ny ny fianarana amin'izao vanim-potoana ny rivodoza izao. Raha nanambarany dia ny alana ao amin'ny fotoam-pianarana ny fandalovan'ny rivodoza na ny fotoam-pahavaratra ny tena tanjona sy vahaolana lehibe indrindra.